Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Dia mbola faly manatitra ny araba tsy tapaka ho antsika mpanaraka tsy tapaka ny radio mada.com sy ny tv mada.com, le cœur et la voix de Madagascar. Ny fokotanin'ny Anosy Zato atsinanana faharoa indray no anaovan'ny ekipany radio tv mada fanadihadiana amin'ny andro an'io ka André Matoa Rabeony ajany Rina Noël no ifampiresadresaka amintsika izay folohan'ny fokotany ety amin'izany fokotany Anosy Zato atsinanana faharoa izany. Faly miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny fandraisam-peo sy sariny le cœur et la voix de Madagascar. Eto amin'izany fokotany Anosy Zato atsinanana faharoa izany mety eo amin'ny firifiry hektara eo na 4 kilometra eo 4 kilometra carré eo mety velaran'ny tany zany Anosy Zato atsinanana faharoa zany dia mety misy firy ny isan'ny mponina ao aminy amin'izao fotoana izao. Voalohany aloha dia miaraka dia faly mandray anao amin'izao fahatongavanao izao fotoana izao eto. Ny fokotan'ny Anosy Zato atsinanana faharoa zany dia misy eo amin'ny 5 kilometra mahery zany amin'ny kapobeany manahoana tena fiantsenan'olona amin'ny kapobeany eto amin'ny fokotany tena fokotany zany dia vaokaty aminay aloha zany dia nisany hoe sakahirana raha ataotsika hoe ny 80% vaokaty Anosy Zato zany dia sakio anaraka izy ireny. Izany hoe mahakasikasika n'inona tena mety hoe amin'ny fiveloman'izy ireo manasa lamba dia reny tona sarety, tona vato, manao edina resaka bridge, fanao bridge, zay zany tena asa amin'ny fonony. Manahoana kosa mety tany tsy fananana asa eto amin'ny fokotany? Ny omby resaka tsy fananana asa aloha dia be da be ny olona tsy manana asa eto. Be da be, tena be da be mihitsy ny olona tsy manana asa. Mety manahoana sy manahoana nefa ny fiarahamonina manoloana an'izay zavatra izay? Ny fiarahamonina aloha zany dia hoe eo amin'le resaka anina moa zany ny tena anontaniana le hoe fandriam-pahalemana mazava be zany. Eo amin'le tian'asa zany moa le tena kabetsahan'le olona eto dia manao an'le asa le atsilitsilotra kely, ohatra hoe mamafamafa tsena, ohatrohatr'izay nitaditady asan-tselika zany eny anatin'ny akelakela-trano eny ohatrohatr'izay zany no tena ataon'le vatam-dehilahy eto moa ny vehivavy tena ny resaka fanasana lamba. Nefa zany rehetrarehetra zany dia hitantsika hoe tsy dia mahavelona loatra amin'ny fahalemana ka inona eo ary no fatrano. Tsy dia miteraka olana firy eo amin'ny resaka fandriam-pahalemana ve zany hoe mety manahoana ny fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny ety amin'ny fokotaninareo ety? Amin'izao fotoana izao aloha zany ny fandriam-pahalemana dia azo lazaina hoe milamindamina kely io raha ohatra hoe mihoatra amin'ny teo aloha amin'izao fotoana iainantsika zao zany azo atao hoe milamindamina kely ihany fa zay koa moa zany manao an'le asa ataona eo amin'le resaka andro masom-pokon'olona ary miara-miasa tanteraka amin'ireo polisy manodidina zany zahay amin'izao fotoana izao. Amin'ny maha hoe faritra ivana azy indrindra fa fotoam-pahavaratra izao mety manahoana sy manahoana ny eo amin'ny resaka fahadiovana? Eo indrindratsika izao ngamba ny reto anakaikinao reto zao ny resaka fitaovana hoentinay manadio izay nivatsian'ny sambyva moa zany anay fokotany zany dia mba mifanampy amin'ny sambyva zany zay amin'izao fotoana izao resaka fanadiovana eny anaty tanàna rehetrarehetra any. Vo amin'izao izy io sa hoe fanandritra ny fotoana elaela? Izao zany mbo misy an'le andraikitra hoe ny fanampiana le amin'ny resaka fanadiovana fa hatramin'izay zany dia izahay fokotany ny anisan'ny manatateraka satria moa asa ihany koa izy moa andraikitra dia tsy maintsy fanampy zany zay amin'le fokon'olona. Izahay misy an'le fanadiovana atao hoe isam-bolana zany isaky ny sabotsy faram-bolana dia miaraka tolotolo ny mponina rehetrarehetra ny vatan'ny lehilahy feno 20 taona miakatra manadio isam-bolana isam-bolana. Ifiarahana amin'izareo amin'le vatan-dehilahy sy ny mponina mivantana io mety misy tombotsoa kely ho anazy ve sa hoe asa fanasoavana? Le izy zany eo amin'le resaka tombotsoa aloha voalohany vao nanomboka mihitsy zany miasa tamin'izany fotoana izany dia efa nisy ny fivoriana niaraka tamin'izy ireo
satria ny asa tsy natao an'ny olona anankiray ihany hoe tokantrano anankiray fa iarahany rehetrarehetra ny secteur dimy mantsy ny eto anosy zato zany dia manana misy secteur rairay avy amin'ireo anankidimy reo dia manentana ny voaka tsy rairay isaky ny sabotsy farany volana dia manentana hoe anadio ary tsy mahasorena le voaka mihitsy zany satria hitambarany rehetrarehetra le fanodina. Ary ny eo amin'ny resaka fahasalamana indray mety manahoana ny fokotany anosy zato atsinanana faharoa makasika an'izay? Eo amin'ny resaka fahasalamana aloha tsy dia arolazaina hoe salama daholo le olona, indrindraindrindra moa zany matetika malasa saina le olona sy miteraka an'izany zavatra zany le teo amin'le fofofofona kely indrindraindrindra fa agnatin'ny fotoana fahavaratra zao satria aminay ity dia andalovana tatatra kanal andalovana maloto dia zany aloha misy fa isorana be dia moa zany ny CSP2 na nosy-patrana izay tsy mijery fotsiny vahoaka ety anosy zato fa misy fotoana zareo na mikely na lehibe indrindrindrindra moa an'ireo sasa madinika zany dia tonga zareo matetika mitsidika tsy salama. Zany hoe ny fokotany anosy zato atsinanana faharoa zany tsy manana fokom-pahasalamana? Tsy manana izay, tsy manana fokom-pahasalamana izay. Ny io nefa ve mahasahana tsara le fahasalaman'ny olona ihany le hoe mamonjy any anosy-patrana izay nareo? Le izy aloha tsy dia mahasahany, tsy dia mahasahana an'le olona aloha le izy ny tena marina fa ry zareo koa zany gratuit daholo le zavatra ataony mandeha makety ataontsika hoe manirana zazy izy manao vaksiny mijery aretina resaka momba ny aretina rehetrarehetra zany na maso na ninona na inona dia gratuit daholo dia manome fotoananay ety izy hoe fokotany no mankely le olona amin'ny fotoana ohatr'izao fa ho avy izay dia manentana izakainy le olona rehetrarehetra dia tonga le olona atao barao misy fotoana ary zareo mihitsy mitsidika isa-tokantrano. Eo amin'ny resaka fampianarana ny tenanao teo hoe anisan'ny vahoaka somary sahirana ny fona anosy zato atsinanana faharoa, mety manahoana kosa nefa ny zaza miditra tsekoly amin'izao fotoana izao? Eo amin'ny resaka tany fianarana maromaro aloha zany eo ny zaza tsy dia miditra tsekoly ny eto amiko, eto aminay zany eto amin'ny faritra iavinay maromaro mihitsy zany eo amin'le fahasahiranana fa misy ihany zany mba azonay fanarahana amin'ny sekoly EPP izay tsy angavambola isam-bolana dia mba mandray soma tsara ary isorana an'ireo sekoly mpanjakana koa zany eto anosy zato aloha zany zay tsy manana, mbola tsy manana sekoly mpanjakana koa izahay fa ery anosy zato atsinanana voalohany zany no misy anakiroa ery akaikiny eto akaikiny ity Vavadomanga ety apita fa tsy aty dia reo mba mifampiraraha aminay dia mandray tsara n'le zaza sahirana zany zareo amin'le fianarana. Eo amin'ny resaka jiro sy rano anisan'ny mampimemenina ny faritra ny olona rehetrarehetra zany manodidina manerana n'Antananarivo izy io ho an'ny fokotany anosy zato atsinanana manokana mety manahoana sy manahoana ny momba izay? Ny resaka jiro aloha ngamba no valiko voalohany ny jiro moa zany ety aminay dia tsy maintsy misy fotoana mahafaty azy foana isanandro matetika hoe farafahakeliny zany ny efa isanandro ety indrindra fa le amin'ny alina zany tena problema satria nahoana leo amin'le tsifisiny le jiro mihitsy zany anisany hoe mahatonga le mpanao ratsy eo moa zany le fandiam-pahalemana iny dia moa efa misy fotoana zany mangataka ary mandefa taratasy mihitsy fa ny jiramany le resaka jiro mba fanatena eo amin'ny resaka hoe fatsifantatra hoe zany le izy hoe avy amin'ny resaka teknika eo amin'ny jiramany hoe mahafaty an'le jiro sa misy fil alina sa misy photo mendera fantatra etsony izy zany eto koa zany dia mbola manara-oatra miteny amin'ny vavikopinandasany jiro manao hoe jiro io zany anisany hoe manombatsembana fandiam-pahalemana koa ety amin'ny tanàna izay avidiny ity satria efa misy ny fangatahana mandeha foana tany dia mbola mianga mivaliny zay zany zay hatramin'izao manaraka izany koa eo amin'ny jiro le misy famakany elakelatany efa misy koa ny fangatahana natao nefa ny mbola fisy valiny aloha hatramin'izao zay zany ny resaka jiro. Na ny resaka rano angatahana voaka sy mampimenimena voaka ety aminay ety zany ny resaka hoe fidiny pompy. Ny pompy zany anisan'ny izay fototra mihitsy ny andianana ny resaka fandrahoana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy ny rano ilaina na amin'ny resaka fidiovana iny na resaka inona dia mangataka moa zany le foniny ety aminay hoe raha mba tokony misy olona le olona mpitantana amin'ny pompy anatin'ny fotoana tokony mividy pompy amin'ny tany zany mba tokony mba misy zany mba mifanolo zareo dia tsy tokony misy ny pompy mba mandakovoana izy ny maraina mba fidiovana amin'ny ariva zany tokony miana satria mampimenimena ny foniny ety aminay.
ao anatin'ny fotoam-pahavary sika n'izao fotoana izao matetika ny amin'ny tanàna iva anisan'ny mahazo voka-dratsy foana na hoe bibitininy rehefa tonga izao fotoam-pahavaratra izay mety manahoana sy manahoana ny mahakasika ny amin'ny fokontany Zatotsinana mety manatrabona ve nareo ahoana sy ahoana mety fandeha amin'izay ny trabona ny ty aminay dia misy foana isafoana ataoko hoe salamitamin'ny taona zao nanana trabona teo amin'ny 5 tato teo angamba izay tamin'izay fotoana izay a dia misy moa fanampiana resaka taty resaka savony kojakoja kely madinika zany ilain'ireo savony amin'izao fotoana zao moa zany tamin'izay hoe mitodika amin'ny foana le zanisy fampiakaran-drano a fa tsy fantatra zay rinakely eo fa efa nazakay aho dia faminana ny amin'izany a efa matanjona ireo olona izay manana an'le trano tsy tokony hipetrahana ireo olona izay efa tady enjera ny trano a manao ny filazana sy amina zany tokony jerevana haiko momba ny zany mba afatarany mbaratolambony manoloana an'izay rehetrarehetra izay raha inona mba hoe mety ho etaeta ampitainareo amin'ny fitondram-panjakana ambony na ohatra hoe ny olona izay afaka manampy mba ahafahana hoe manatsara ny fari-piainan'ny olona amin'ny ankapobeny raha ho any aty amin'ny fokontany Zatotsinana tena tsara be mihitsy le fanontanianao io zany eo amin'ny fitondrana ambony moa zany efa hatramin'ny ela zany tokony misy le fanampinan'le ty ambany satria raha totsika hoe mandeha ny propagandy mandeha ny anina moa dia tonga mankety amin'ny tanàna iva ety amin'ny faritra iva foana le olona zay hovidiana nefa n'izany le izy aloha amin'ny lafiny ray tsisy fiatsaram-belatsiny tenena teto a fa matetika ny zavatra ohatr'izay tsy mba misy tonga aty amin'le faritra iva mihitsy zany le zavatra hoe ho tanterahana ao anatin'le zavatra ohatr'izay zany ohatra ataontsika amin'le arak'le teny hoe le resaka fianarana ho an'ny ankizy izay manana tany ety tokony anaovana sekoly fa rehefa ela be nefa mba nankataka an'izany a nefa ny hatramin'izao le izy moa zany dia mbola tsisy valiny tsisy ninona hoe tsy fantatra hoe amin'ny fitondrana manahoana zany vao mabety ety an'izay ka eto aho zany dia mba mangataka ny fitondram-panjakana sahirana ny vahoaka ety tena sahirana tanteraka na eo amin'ny lafininona na eo amin'ny lafininona indrindra indrindra moa zany eo amin'ny hoe resaka lafin'ny fianarana dia mijaly amin'izany ny ety amin'ny ambany tanàna koa mba mangataka zany izahay a mba hijerevan'izy ireo akaiky dia akaiky mihitsiny a amin'ny toejara izay misy amin'izao fotoana izao ena raha fa dia makasitraka anao indrindra nanaiko fampiresadresaka taminay Andriamatoa Foloha tamin'izay fotoana fofo izay ka dia mametraka ny veloma mandram-piona aminao tompoko veloma tompoko